Ny 20 desambra Guili Razanamasy, mpanao politika, filonanorina ny antoko politika fiaonana, praiminisitra tamin'ny vanim-potoana ny Tereza Mita faharoa, ny taona raiky amin'ny 790 hatramin'ny 790. Ben'ny tanàn'Antananarivo, ny taona 5 i Guili Razanamasy. Tao Antananarivo no nahaterahany ny 20 desambra 720. Nianatra momba ny farmasia tany Frantsa ity olo malaza iray ity. Manana diplôma ambony mahakasika izany ny taona 7 Niverina teto Madagasikara ny taona 7 ka niasa tany Tomasina izy. Tao Rindra-Ramamay 7 dia niakatra tao Antananarivo i Guili Razanamasy ka lasa filotale jeneraly ny Cofarma ny taona 7 izay niroborobo tokoa indrindra tamin'ny fitondran'ny filoratsiraka. Izy ihany koa ny filoha filan-kevim-pitantana ny orinasa Cofarma sy ny Ratera izay manamboatra sy mivarotra fanafody. Ny taona 7 no nirotsaka teo amin'ny sehatry ny politika i Guili Razanamasy. Izy ny filoha komiti-panatanteraka teo anivon'ny tanàn'Antananarivo renivohitra. Niezaka ny tanan'ny filaminana sy ny fitoninana nandritr'ireny fihetsembahoaka ny taona 1 Tao aorian'ny fifanarahana panorama ny 30 oktobra 7 ity olo malaza iray ity no voatendro praiminisitra ny tantana ny Teteza Mita ary niala teo amin'izany toerana izany ny 10 febroary 7 rehefa lany filoham-pirenena ny profesora Zavy Albert. Vao fito solombavam-bahoaka tao Antananarivo renivohitra ny volana Jona 7 tamin'ny anaran'ny antoko fiaonana. Vao fito ben'ny tanàn'Antananarivo ny taona 5 Ankoatr'ireo dia efa filohan'ny jeune chambre économique sy ny filohan'ny chambre de commerce Guili Razanamasy. Izy no napiditra n'Antananarivo tao anaty AIMF, Association Internationale des Maires Francophones. Olo malaza ary azo lazaina olo manga ny firenena malagasy raha ity mpanao politika iray ity. Izy no nanelanelana ny fédéraliste sy ny hery velona tamin'ilay fifanarahana tany Mahabo nodimandry ny 17 May 2020 ity olo malaza ity. 17 desambra 7 nanafika ny Diego Suarez ny sambo frantsay resy tamin'izany ny tafika malagasy ka nametraka ny tombony tao ireo mpanjanaka ireo.